Miarabantsika namana sy tapaka rehetrarehetra ny tenako. Eto dia hitondra teny fisaorana manoloana ny toe-javatra rehetrarehetra nandalo teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Fantatra fa nisy olana izay nosedraiko sy ireo mpiaradia amiko nandritra ny fotoana lavalava izay. Fantatra fa nisy enina rahalahy mianadahy izy ireo notazomina tao amin'ny garde à vue, tao amin'ny gendarmerie pirenena, ary tsy niraisy ny fitsarana izany satria tsy misy ny charge izay tokony ahafahana manenjika azy ireo, fa nosamborina amin'ny fomba bontolo, nosamborina amin'ny fomba tsy misy fanaran-dalàna. Izany no zavatra nisy. Bontolo hoy tsy manara-dalàna hoy zao satria ny olona izay nidiranao ao anatin'ny propriété privée, izay nisamborinao tsy fanjakana ianao fa olon-tsotra sady manambotra no misavasava-trano, zany dia fandikan-dalàna izany. Tsy vitan'izany mbola notenenina amin'ny hainao manjery maro isan-karazany fa hoe tratram-body omby sady afa-baraka ilay olona. Manahirana mieritreritra ilay toe-javatra fa hisaorana ny fitsarana ny gendarmerie pirenena naneo an'ireny fahendrena reny na dia nisy, ary fantatray fa nisy ny pression izay ataona candidat izay atao an-tampon-tanànan'ny Mahajanga voalohany. Ka hisaorana ianareo rehetrarehetra, ianareo ray aman-dreny, ianareo namana mpanohana, ianareo izay niara nisalahy taminay tamin'iny raharaha izay mampalahelo tokoa satria tan-tandalàna Madagasikara, fa tsy hoe rehefa mitondra anao dia zavatra rehetrarehetra izay tianao atao dia ataonao na dia tsy manara-dalàna. Izay no antom-pijoroanay, izay ihany koa no iadiantsika miaraka mba ahafahana mamongotra an'ireny toe-tsaina izay mirefarefa amin'ny tany ireny, satria ity firenena iaraha-manana ka ilaina ny fiarahantsika rehetrarehetra, fiaraha-mentana, fiaraha-misalahy mba ahafahantsika mitondra fampandrosoana amin'ny tanànantsika. Ilaina ny fihavanana, ilaina ihany koa ny fifandeferana, ka isika rehetrarehetra dia samy tompona andraikitra amin'izany ka tsy hovelantsika ho simba ny etraketraka ny fiarahamoninatsika. Ka eto dia mamerina fisaorana amintsika rehetrarehetra, somary tsy hita nangina ny tena sanatria mivava mandao anareo fa nanara-maso akaiky an'iny toe-javatra iny dia izao izy vita soamantsara ary andao isika rehetrarehetra ibanjina ny ho avy amin'izay fa fotoana an'izao ary fotoana izay ahafahantsika mandamina, mandrindra sy mikatsaka ny mahasoa ny tanànantsika Mahajanga, ny firenentsika Madagasikara. Ka isaorako antsika rehetrarehetra mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy. Tao Mendrarivo zay tany amin'ny commune misy ny teny verimberina le hoe vidina vatony olona, irahana ny olona mifidy efa tambaza kely kafe sy siramamy, tambazana kely 10,000 sy 2,000, tambazana hena fefakilao, zany situation nisy tany tena hoe mividina ny olona na nangalarina vatony olona, zany tantara nisy tany amin'ny tanàna. Zay moa le amin'ny terme juridique le jurisprudence tsy ela ary tsy mbola voakosoka akory zay fa voanseho voaika kely zany tany amatsitry mampiavana tamin'ny fifidianana be ny tanàna nasehoany zany tena zay mety ny formule mbola naveriny fa ny azoko précisena aminao ngamba tany Mendrarivo ny teny fokotany anankitelo fokotany Nambavatovato, fokotany Tompombohatra ary ny fokotany Mendrarivo, tovitovy amin'izao ny ka amin'ny ankapobeny. Na olona fantatra zao fa mifidy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny décembre 2023 vao teo ny teo. De rehefa fantatra le olona fa olona latina de lazaina fa teo anaty listy. Ohatrany zavatra tsy mitombony ny mampalahelo moa zany de ararotina le olona hoe avy any ambanivohitra ka tsy insiste hoe aiza ny anarako jerevo miboky avadio tsara ty numéro fa rehefa voadona an'izay moral le bureau de vote le membre bureau de vote manao hoe tsy ao anaty listy nareo de miondrika sy malahelo mandeha mody
raha vao fatapatatra zany fa olona lalatina na andatsabato hoan'ny lalatina de frappena am'izay morsa zay ray zay. Faharoa nisy vitsivitsy le teo aloha tompona araiky teo aloha tahaka ny tao tompom-bohatra sy teo Miandrarivo. Teo Miandrarivo moa be ny tanàna teo aloha de tompom-bohatra président Pokotany taloha, président Pokotany taloha tao tompom-bohatra de efa elaela izy no najanona tamin'ny asany fa tsy nety hanao passation mihitsy izy raha ty akatoky ny fifidianana de efa voaomany daholo ny mpikambana anatin'ny bureau de vote. Izy moa zany de makitsy rano mazava hoe izy mpomba mily mpanohatra ny fitondram-panjakana izy de tamin'ny fomba rehetrarehetra ny alan'ny enina hoe ahoana no anakorontanana amin'ny fifidianana, ahoana ny anakorotany andanina mily, ahoana no anravana ny vato tokony hoan'ny volomboasary. Zay ny tao tompom-bohatra ary izy nahavita namoaka vava mihitsy ny hoe korontanina ambony ambany ty raha vao lany eo, raha vao tsy lany mily na lany ny pombany fitondram-panjakana. Zay ny tao fokontany tompom-bohatra tao amin'ny bureau de vote tao Fianararivo. Fa ny teo Miandrarivo indray de sady marary ny mamena ary mampalahelo fa ny be ny tanàna teo aloha indray nanao an'le action hoe be ny tanàna teo aloha izy de fa nanangona nanana kara-pifidianana de nentiny de tratrany délégué ny lalatina de hoe ahoany ty de hoe an'olona amboarina ny tanàna ty kanjo le izy avitany action mihitsy de nampalahelo koa tany fa ny olona tonga mianatra amin'ny kara-pifidianana sy ny kara-panondrona ohatra tonga ao ny direna ny lisitra efa vita sonian'olona manaprofo zany fa nisy mikimaky tao ambadika zany rehetrarehetra zany ny président Pokotany teo aloha sy ny be ny tanàna teo aloha nanao an'izany tany tompom-bohatra sy teo Miandrarivo atapy-tanàna. Nisy pastolaka be deabe nataon'ny sasany tao. Zay ny fandehan-davatra. Tsy alabato efa voaomana sy natao sy nampiarina tany fa tsy reny mihitsy ny vokatra tokony ho azon'ny lalatina. Tasika vanim-potoana ray toa zato ny nandalovan'ny lalatina tany Miandrarivo zany. Isaoran'ny olona n'Andriamanitra mihitsy hoe tena ilay mesikely ve lalatina. Na melona nandrindra fampelezan-kevitra na ny teny navoaka na ny asa natao de tena afapo ny olona tany. Tsy mampino mihitsy zany raha ny olona pakasitraka sy pitisy mpanaradian'ny lalatina no amoaka an'ireny voka-pifidianana ireny. Hatramintsika miteniteny zao de mbola sesilany no fantaina hoe tena reny marina ve, rariny ve zany, marina ve zany. Zany hoe zay aminay zany tsy izy mihitsy reny voka-pifidianana tany Miandrarivo reny fa raha ny fotodrafitrasa nataony ny ezaka nataony ny teny mamy nataony mialatsiny fa ohatrany hoe tsy tokony ho tenenina amin'ny commune namana azy hoe bulldozer engin firy moa nanao lalana amin'ny Miandrarivo oviana azy nisy an'izany tany Miandrarivo. Miandrarivo ohatrany miracle hoe 4 taona tsy nisy an'izany tomobile zany tany Miandrarivo. Ankehitriny vao nanomboka lalatina vao nandeha fampelezan-kevitra raha makany ianao zao zoma camion eto camion eroa be deabe ny lalana de tsy rariny reny vokatra reny tsy manaiky andreny zany zay fa no izy de hoe lalatina nandresy fa taiza nisy an'le lesoka izy nanao pastolaka efa fatapatatra hoe efa nisy efa fomba fanaon'ny sasany reny tamin'ny fotoana mbola tsy aingana tsy mbola nalazo ny ravina nananaova zalahy zany.